masy tompoko vavy miarabantsika rehetra amin'izao zoma riva izao tonga soa atao anatin'ny fandaharana Mi-Kolo Hevitra, fandaharana karakaray ny sampana fahampalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV sy ny Kolo FM izany. Araka izao hitantsika izao dia misy ny endrika vaovao homentsika ny fomba fiadiana hevitra eto amin'ny tany sy ny firenena, fiovana maro samihafa no ezahantsika aseho amin'izany. Eo aloha voalohany indrindra ny hoe ny hevitra samy manana ny azy, rehefa misy ny ady hevitra atao naiza io na eny amin'ny fiarahamonina sy amin'ny sehatra samihafa, fa eo ihany koa ny hoe ny hevitra ny miady fa ny olona dia amin'ny maha-olom-pirenena azy dia tokony ahayatra ny fananja ao anatin'izany ady hevitra apetraka eto amin'ny tany sy ny firenena izany. Hoentintsika manomboka azy amin'ity androany ity loha hevitra roa samihafa no hodiniantsika hifamalina hevitra atao anatin'ny fandaharana Mi-Kolo Hevitra izany. Voalohany indrindra aloha ny bulletin tokana izany na ny bulletin unique izay azo ambara fa isan'ny foto-kevitra maro ihany koa amin'izao fotoana izao no mifamaofao manodidina an'izany. Samy manana ny heviny ny olona, io anefa tsy maintsy lalana izorana any amin'ny fifidianana araka izay voafaritra. Fa eo ihany koa satria zoma androany ary zoma tsy matetika mpitranga amin'ny mandritra ny taona, vendredi 13 hoy ny tanora, dia ho resantsika ihany koa izany atao anatin'ity fandaharana ity. Fa mialoha izany aloha dia ho ampahafantarina amintsika ny invité na ny olona nasaina manokana hiaraka natanteraka izany ny fandaharana amin'ity androany ity. Omentsika voninahitra ny Andriambavilanitra ato amin'ny ankaviako ato Ramatoa Saondra Rabenarivo, mpahay lalàna no mpikambana ihany koa amin'ny fiarahamonina pirenena izany ao amin'ny sefafi. Miarabanao tonga soa eto amin'ny Kolo TV. Alfaly miarabanao ihany koa, miarabanareo rehetra ary miarabanareo any an-trano. Ya, etsakile an'izay Ramatoa Dina Valso Ranja Malala, izy indray dia lehiben'ny Fokotany ao Akorondrano Andranomahery. Miarabanao tonga soa tompo. Miarabanao Enkaja dia miarabantsika rehetra eto amin'ny plateau an'ny Mi-Kolo Hevitra ary miarabantsika rehetra mpanaraka an'izao fandaharana izao any atokantrano any. Fala zahay mandray anareo atao anatin'ny Mi-Kolo Hevitra amin'ity hariva ity. Ato amin'ny ankavanako kosa rem-pianakaviana iray mpandraharaha ihany koa tompon'andraikitra amin'ny fiangonana iray Ramatoa Botonina. Miaraba tompoko tonga soa eto amin'ny Mi-Kolo Hevitra. Dia miarabanao Enkiatsa dia misaotra ny amin'ny fanasana izao fandaharana izao dia miarabantsika rehetra izay manaraka ny atokantrano ihany koa. Eny ary farany moa zokobe izay ato amin'ny ankavanako atao kaiky koa ato Andriamatoa Louis Laisen, mpikambana ao amin'ny antoko politika malagasy miara-miainga. Arabaina tonga soa ato anatin'ity fandaharana ity. Miarabantsika ato amin'ny fandaharana sy ny malagasy rehetrarehetra. Eny ary araka izany dia vahiny efatra no vahintsika tahaka izao foana no endrika isehoan'ny fandaharana. Voalohany androany isika miaraka atao anatin'ny Mi-Kolo Hevitra, tsara ny afantarantsika mpijery an'izany vahiny efatra izay niezahana mba ahasolo tena izany ireo sokajin-kevitra rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena ihany koa araka ny nambara terem-piandohana teo dia ny bulletin tokana izay no isan'ny loha hevitra iray hoentintsika manomboka n'ity fandaharana ity. Ao anatin'izany indrindra misy ny hevitry ny olom-pirenena maro samihafa izay nangononay teny rehetra teny ny fahitan'ny olon-tsotra ny olona samihafa momba n'izany hoe bulletin tokana izany ny hevitra izy ireo. Arahantsika vetrany izany. Bulletin tokana fifidianana aloha raha zaho manokana dia mahazo azy ihany hoe tafiditra ao anatin'ny daony ny kandida rehetra izany. Mbola tsy azoko an-tsaina satria zaho mbola tsy nampiasa mihitsy. Efa azoko an-tsaina ny fampiasana ny bulletin unika kosena dia ho an'ny olona tsy mahay manoratra siana dia lavitondra ny atao. Tena mbola tsy azoko mihitsy tompoko hatramin'izao aloha tokony mbo aparitaka ilay izy hoe fantatson'ny olona. Mbola tsy azoko sary an-tsaina ilay izy satria mbola tsy fantatra hoe ohatraohatra ny ahoana ilay izy dia tokony hoe misy télé na radio manokana tokony hoe manazava an'ilay izy tsara. Tena tsy azoko, tena mbola tsy azoko. Ie, bulletin anankiray ilay izy dia misy sarin'ny candidat be dia be dia kosena amin'iny izay safidinao. Io indray tsy dia azoko loatra. Ie, raha zaho manokana dia efa fantatro ny fomba fampiasana ilay bulletin. Tena mbola tsy azoko sary an-tsaina. Izay ny hevitry ny olona rehetra teny an-dalana teny amin'ny toerana rehetra izay nandehanana mpanao gazety momba ny bulletin tokana. Ny bulletin tokana moa fantatra aloha izany amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana hoe eo amin'ny 10 hetsy sy 8 tapitrisa eo no hatontany eo anivony ny CNT hoentina miatrika n'izay fifidianana izay. Sambany ihany koa izy io ho an'ny firenena malagasy ny ampiasana izany bulletin tokana izany. Hitantsika teo nanjavozavo raha izay no azo mitinana azy, misy malala misy tsy malala na ny malala aza misalasala ao anatin'ilay izy. Aloha tonga dia mentsika fitenena avy hatrany ny tompona ndraiky teny amin'ny Fokotany, inona ny tena zava-misy tokoa mahakasika izay mety ho fahafantaran'ny olona bulletin tokana izay iny aminareo iny. Azo sotranao na amin'ny fitenenana ny fahazahoan'ny olona ny bulletin tokana angamba ny anivon'ny Fokotany
angamba tsy dia vaovao amin'ny ihany satria tamin'ny référendum tamin'ny 2010 tsika efa nampiasa an'io ihany fa ny amin'ity indray bitoraka ity zany olona no fidiana ary ny olona dia marobe ilay candidat izay rotsaka amin'ny hofidiana filoham-pirenena amin'izao dia tsy mbola fantatry ny olona tsara hoe ohatra ny ahoana ny endriny ary tsy fantatry ny olona tsara ihany koa zany hoe ahoana ny fampiasana azy ka izay zany mila tokony ampahafantarina ny olona rehetrarehetra izay hifidy ary manana anjara asa lehibe ngamba nireo mpanao politika indrindra fa ireo irotsaka hofidiana ampianatra ny olom-pirenena amin'izany bulletin unique zany. Parapolitika ny anatiana na tsy tiana aloha politika andresana raha vao miresaka hoe fifidianana ny bulletin tokana hatramin'izao tsy fantatry ny olona ny voafoky tany zany mitaky anareo hoe aiza ho aiza nareo ny fanentanana fampahafantarana le izy aiza ho aiza ny anjara toeranareo amin'izay. Zany aloha andraikitry ny mpanao politika andraikitry ny olona mahafantatra ihany koa hoe ina ny bulletin unique ahoana ny fomba fampiasana azy dia andraikitra ihany koa ny fikambanana isan-tsokajiny mba hahafantaran'ny olona zany hoe bulletin unique izany. Ny zavatra tiako soritana fotsiny dia tsy maintsy hohaintsika malagasy io satria lalàna efa mipetraka noho izany fifidianana manaraka dia ohatran'ny foana na vitsy na maro ny candidat fa io akory tsy manala ny osika sasany zay efa natao tamin'ny bulletin isaky ny candidat ary misy koa olana ateraky le maha bulletin unique azy ohatra raisiko olana anankiray ny ambanivohitra tsy mahay mamaky teny izy efa zokolona izy tsy mahita tsara izy zany mety tsy mahana solomaso izy dia ahoana ny fomba ahitany 3 ny candidat ranona no tiako rehefa mandeha le fampelezan-kevitra ranona no tiako fidiana dia ahoana no ahitany niny lokony cellule moa ataon'zareo anarany le bulletin izy taloha fa lasa cellule izy zany amin'izao le hoe le bulletin unique zao ahoana eo zany mipetraka ny olona niraisiko le farany hoe anahirana indrindra dia mitazona an'le feutre izy ametaka lacroix manoloana ny anankiray amin'le hosafidiana dia raha mangovongovotra izy na ohatran'izany dia mety voakasokasoka ny atsy dia mety ho maty zany le bulletin eo zany ny zavatra mety hitranga ka zany zavatra zany tsy tokony midiny tsy hita fotsiny satria tsika milaza hoe ary anentana izay mpanao politika hoe ny olona rehetra anatin'ny lisam-pifidiana dia tokony hifidy kanefa ny olana tsy avy amin'le mpifidy fa avy amin'le bulletin unique zay amin'ny fotoana sarotra nampidirana azy sarotra satria candidat 3 mbola tsy nisy an'izany teto Madagascar amin'ny filoham-pirenena ary mety ho marobe koa ny any amin'ny candidat solomavam-bahoaka amina district anankiray zay ny hoe mahasarotra azy ka eo zany mila zavatra matotra tsara apetraky ny senita sy ny solotenany isan-kambaratonga fa io koa ny mpanao politika tokony anazava ny zavatra anankiray zay iankina ny ainam-pirenena fa tsy hoe ny candidat fotsiny na ny toko fotsiny. Eo indrindra ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao ny resaky ny olona ny anatin'ny ankohonana any rehefa miresaka ny fifidianana io dia hoe ohatra ny ao anaty kory rehefa tonga ny fifidianana tsy inona no ampiasaina stylo tsotra sa feutre sa lacré sa lavitondro sa ahoana dia izy amin'le misy le sarin'le candidat no atao ohatra ny ahoana aforotra firy le bulletin tokana rem-pianakaviana anankiray nina tonga eto amintsika amin'izao fotoana izao vahiny ihany koa manahoana ny hevitra momba an'izay. Ny hevitra momba izay zany dia marina tokoa fa hoe tena zavatra vaovao an'ny malagasy zany le izy kanefa ny fahitako anazy zany dia tahaka ny tenen'ny monsieur tato hoe tokony azavaina malagasy tokoa le satria tsy fantatra zany hoe ahoana marina le fomba hifidianana anazy hoe tsirairay avy mila tonga dia efa mivatsy stylo avy any an-tranony sa zay zany mbola tsy tena mazava tsara dia nefa ny fahitako an'izy koa zany anankiray nefa ny hitako hoe tsara ihany koa le manao le bulletin unique
satria amin'izay fotoan'izay zany tsy misy tena hoe hatramin'izay mantsiny rehefa le hoe misy fividianana ireny dia sasany ohatra ny bulletin sasany a tsara tarehibe malamalama tsara ohatran'izany dia ty nefany a tsisy hoe ty tsara na ohatran'izany fa tonga dia efa mitambatra daholo zany izy candidat rehetrarehetra dia tsy vo influencer le hoe fahatsaran'le bulletin ohatray zany fa tonga dia afaka misafidy malalaka le mpifidy amin'izay satria ho fanina ve le mpifidy sandrarabenarivo tsy fanina ve le mpifidy hoe jerena le pejy anankiray ihany nefa ny olona 3 amby 3 ny eo dia mety ho firy minitra ny ao aiza hoe zany andraikitrareo amin'ny fiarahamonimpirenena amin'ny fampianarana an'le izy satria ohatrany hoe omena bulletin nareo dia nareo miandraikitra ny fampianarana ny olom-pirenena ao anatin'izay le izy aloha dia manaiky mihitsy ny teneny madama tsy hoe misy mahatsara azy le izy ary tena ilaina le bileta tokana ary faly koa nahitan'le micro trottoir ohatran'ny manaiky zany ny olona hoe andreo so amin'izay tsika bileta tokana zany efa karazana progrès zany le izy efa fanatsarana ny fividianana fa araky ny efa voalaza teto a betsaka loatra le candidat ary raha misalasala ny olona ny rehefa andeha hifidy a raha tena tsorina ny marina tsy le bileta no sarotra na ny ahay hifidy fa le candidat betsaka loatra ary be dia be ny olona tsy fantany izy ireo 3 amby 3 ireo tsy fantany momba azy ary ho sahirana be izy ny andeha hifidy ka ohatrany hoe mety ho kivy izy ka tsy andeha hifidy zany fa io moa mety mbola ho resahantsika amin'ny fotoana hafa zany tsaratsara ny bileta araka ny lazainy ramose tato taloha tsy ny ohatra ny 5 amby 10 nisan'ny candidat lasa 3 amby 3 zany regny ma mety tsy fandrosoana zany tokony ho vitsivitsy ny antoko politika tokony ho vitsivitsy ny candidat ho fidiana amin'izay ny olona rehefa mifidy dia tena mifidy amin'ny pahalalana zany hoe mahafantatra fantany daholo hoe iza daholo ireo ary ina ny programmany alohan'ny andehanany mifidy fa le izy moa zany tsika moa mahafantatra fa te hampianatra ny olona ny fampiasana n'le bulletin zany ny société civile fa mbola tsy mivoaka le spécimen ka io zany ny senita no nanapa-kevitra hoe izy zany tsy afaka mamoaka spécimen raha tsy tena ao anatiny mihitsy ny le candidat nefa hitantsika tamin'le resaka CES reny zany hoe tsy tapaka tsy ela zany nifantatra hoe 3 amby 3 nisan'ny candidat dia aiza avy izy ao anatin'ny bulletin unique io efa raha ny amiko aloha dia efa tokony hanomboka tany aloha be tany ny hoe ity ny spécimen ohatrohatran'izao tsy voatery le tena final zany fa karazarazany ary izay fandresantsika rehetra teo zay le izy hoe inona le fepetra raha sanatria diso dia mihoatra dia mety rovidiko ve iny dia mahazo vaovao raha sanatria hoe ohatra ny veriko fasisty nefa ny lasa setika dia afaka rovidiko fe iny dia mahazo vaovao be dia be ny fantanina ohatr'izany ary ny senita ihany no afaka mamaly an'izany ny eny amin'ny fokotany amin'izao fotoan'izao nareo moa mifanerasera amin'ny olona eny aiza ho aiza ny ady hevitry ny olona amin'le candidat be dia be hoe ho jerena anaty bulletin tokana fantatry ny olona daholo tokoa fa izy ireo sa hoe firy amin'ireo firy isan-jato amin'ireo mety fantatry olona amin'izao fotoan'izao raha ny fijerin'ny olona anazy zao eny any vafokotany marobe an'ireo candidat ireo dia na izaha raha mahasefokotany ana betsaka ihany tsy fantatro ao anatin'izy ireo hoe iza aby izy ireo na avaiza aby na manao inona aby izy ireo dia mino aho fa sarotra ho an'ny olona ihany koa ny hafantatra an'izay ary izay koa ny ampiena nyreo mpifidy zany fa azy toyn'ireo mpifidy zany satria tsy fantamarina hoe iza aby marina iza aby ireo hilatsaka ho fidiana ireo dia hitako hoe olana be aloha izay satria mila fampianarana koa le olona hoe tia marina le candidat manahoana programme anasany ao anatin'izay ny ala tiako anomizana le resaka teo dia ty le fanekena fa isy ampahany tsy mahafapo amin'io fampiasana bulletin unique io ka zay tsy tokony ilazana rehefa avy eo ajanona ihany le bulletin unique fa zavatra hafa indray no atao ray izay faharoa manarak'izay andavana zay valy ny fifidiana rehefa avy eo fa misy ampahany io avy amin'le bulletin unique no miteraka an'le olana ka zay tsy mety eketsika zay zany hoe misy tolérance mialatsiny amin'le teny frantsay misy tolérance tsy mety eketsika io 4% sarotra be ny teny an'izany eto amin'ny aneto fa tsy mety eketsika zay ary zay resaka zay tsy maintsy hipoitra zay avy any amin'ny bureau de vote ka eo zany mba misarika ny sainay mpanao politika zany amin'ny hoe fanekenany zay fa tsy hoe raha vao nisy an'izao tary tamin'ny bureau de vote zay tsy aneken'io fa makatry makary
zay zany tsy maintsy ekentsika malagasy zay eken'ny mpitondro zay eken'ny mpanao politika zay fa tsy maintsy misy indro kely ny fampiasana an'io ohatra manitikitika any le teo hoe ianao zao renim-pianakaviana firy amin'ireo candidat reo zao mifantatrao hoe tena hainao ny mety hoe filozofia ijoroany ny fotrikeviny mety firy tsy voatery hoe anao nanarana fa hoe firy ohatra ny tena marina ny akabetsahany aloha zany mbola tsy tena fantatro fa toko hoe vitsivitsy roa telo ohatrohatr'izay ihany zany zao mifantatro mombamomba an'ireo candidat reo aiza hoe zany ezaka tokony atao zany raha ny fahitanao azy amin'ny hoe mahareny-pianakaviana olon-tsotranao ny ezaka ataon'zareo amin'ny lafiny zareo candidat sa ny candidat ny rehetra voakasiky ny fifidianana raha ohatra hoe fitinina le izy ny ezaka ohatry ny ahoana ny tokony atao zany amin'ny akapobeny iza ny tokony anao inona ny tokony ataon'iza voalohany indrindra zany tsy maintsy le candidat aloha no miezaka voalohany indrindra satria mpifidy moa zany iny efa hoe miandro fotsiny an'le hoe daty anaovana izay fifidiana izay tsy dia tena hoe manana safidy loatrany fa le candidat zany no eritreretiko hoe tokony zareo ny tena miezaka nefa ny raha fahitana an'le daty moa zany dia hita hoe efa tena akaiky be mihitsy le élection dia zareo zany no tena tokony hoe miezaka be manantona ny olona tsirairay avy zany mba hampahafantarany azay programmany sy ny hoe mombamomba anazy zany eo indrindra raha ohatra ve hoe azo zany le mba malinana izay etaetan'ny olona amin'izao fotoana izao zay satria na tiana na tsy tiana izay mihitsy ny etaetan'ny olona hoe ahoana ny fomba hahafantarana na ny fampiasana bulletin tokana na ihany koa ny momba an'ireo candidat ao anatiny tsy tery loatra tokoa ve le fotoana raha ho anareo anivon'ny fiarahamonimpirenena amin'izao fotoana izao hiazakazaka hitondra lehibe ora olona zao ny fampiasana an'ity dia tsy tery loatra ve ka mety avadiko ato madame chef fokontany ato le fantanina satria zao raha tena izy mantsy isaky ny propagande mandritra n'le 30 andro iny dia manana toerana manokana eo anivon'ny fokontany ny candidat rehetrarehetra ametrahany ny afishiny sy izay zavatra tiany apetraka eo ka efa vonona ve ny any amin'ny fokontany indrindra fa misy 3 ny isan'ny candidat zay aloha ray ary amin'ilay hoe afishe izay mipetraka eo ivelan'ny biraom-pokotany dia misy ny afishe official zany no mipetraka voalohany eo mampilaza an'ilay daty sy ny fepetra rehetra ary tokony eo koa zany le spécimen de bulletin unique ka efa nahazo information momba an'izay ve nareo any anivon'ny fokotany any mety firy metatra ny alavan'le tableau asianan'le candidat telo amin'ny 30 le saran'le candidat eo dia le spécimen le bulletin unique eo aloha mbola tsy nahazo information mazava tsara zay fa angambany zany any amin'ny sed ny amin'ny senitany district amin'izay mikarakara an'izay no tokony ho antaninana zany fa ny fokotany mpikarakara mpanomana fifidianana zany mpandray fifidianana anivontsika rehetrarehetra eny efa vonina amin'ny azany foana zany satria fanao ny fokotany zany mitady toerana asianan'izay ono rehefa mipetaka zany le tableau dia ohatra ny ahoana no fijerinao an'ilay tableau mety manesy ary amin'ilay voalohany dia mety ohatra ny manao défilé eo alohan'ilay tableau zany le izy mety hoe tsy ho asesy fa mety hoe efa le fatapatatra dia tonga dia any angambany mety hoe mamantana sy hoe mahaliana hoe ty olona ty ny mahaliana na kokoa zany dia fa raha le hoe ho asesy mety tsy ho vita fa ny sasa angamba mety hoe tsy ho hita koa zany hoe na tiana na tsy tiana tsy maintsy ankina amin'ny herin'ny fampelezan-kivitra zany na fahafantarany olona n'ilay candidat le za manao hoe zavatra anankiroa samy manana ny andraikiny teny moa ny havana tato hoe maro no tsy fantatra amin'le candidat dia izy zany no mampahafantatra ny mpifidy ny candidat fa misy dia misy koa ny andraikitry ny fanjakana amin'ny mahafanjakana azy amin'izao zay zao dia mahita hoe misy ny sasany efa tena ohatra amin'ny propagande mihitsy ny zavatra hitany amin'ny télé sy ny radio fanjakana ange tokony mandraran'izany tokony efa mipetraka zany no hoe amin'ny ampahany fotoana natokana ho an'ny candidat rana tokony mandeha zay raha faharoa manaraka an'izay le bulletin unique zany dia tokony ahely mihitsy ahafantaran'olona hoe io ane le candidat unique dia reo no ka zay zavatra zay zany tokony amafisin'le fanjakana ho fa tsy hoe vondrona antoko ao anatin'le fanjakana fa le fanjakana mihitsy administration ozy ny teny fa tsy hoe miala tsiny amin'izay fa tsika mantsy ratsy le mampifangaro antoko zao no mitondra dia mifangaro ny fanjakana sy ny antoko iny ka zao zany tsika tokony mba matotra amin'izay rehefa fanjakana ianao mitondra fanjakana dia raha raha-mpanjakana izay
fa rehefa antoko ianao na ivelan'ny fanjakana na ao anatin'ny fanjakana dia raharaha nantoko izay ka misy andraikitra ngeza be ny fanjakana ny fampahafantarana zany hoe bulletin unique izany dia anjarany mpanao politika amiraha zao amin'ny UBDB io ty zay ty fidio le izy moa amin'izao fotoan'izao le ao anatin'ny hoe ngezaka ataon'ny fanjakana tafiditra ao anatin'izay ve le fiaraha-miasa aminareo fiarahamonimpirenena amin'le fampahafantarana le bulletin tokana ohatra ny ahoana zany le rafitra na le système ataoko anaty farangisosina ho ampiasainareo rehefa ivoarainareo le spécimen le izy zany efa misy contrat indrindra moa zany fa miaraka amin'ny KMF Knoe sy ONG hafa zay zatra ny asa tamin'ny fifidianana lasa ka ny izy zany miandra an'le spécimen le tena iny mihitsy zany le bulletin unique hoentsika amin'ny 25 octobre any amin'ny bureau fandatsaham-bato reny fa misy soratra fotsiny eo amboniny hoe spécimen le tena izy zany ary raha tsy diso dia omena koa ny antoko politika fa le izy zany marina tokoa aloha le hoe tsara le fampelezan-kevitra amin'ny télévision sy ny radio na ny gazety fa tsy ny malagasy rehetra no manana accès amin'izay ka eo zany ny société civile no tsy maintsy ohatrany mety hoe presque hoe manao porte à porte raha afaka izy na mampivondro ny olona rehefa andro tsena na ohatran'izany mampiseho azy an'ilay bileta tokana ka raha izay nefa no jerena dia tiry tokoa le fotoana ary arak'izay lazaiko izay hoe tsy le fampiasana azy fotsiny hoe tadiavo ny numéro zao dia asivon zao fa le pépin kely raha sanatria diso ianao na sanatria mihoatra le izy na hoe sao dia lisy manao mamitaka dia misy manao anankiroa dia lasa bulletin blanc le izy na nul na ohatran'izany dia le izy zany le fampianarana zany tsy vitany hoe ty le izy dia ohatran'izao ny anaovana azy fa tandremo koa ny ohatran'izao zao fa manjary tsy hisaina ny vatonao ka eo mantsy le izy hoe anahoana no mety ho lanjan'ny vato zao zany mbola tsy mahafantatra mihitsy ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny hoe rehefa ohatra ny ahoana ny vato ny maty dia rehefa ohatra ny ahoana ny tsy maty ohatra ny ahoana ny manankery ohatra ny ahoana ny fotsy dia mety misy osikevitra avy any fokotany ohatra ny ahoana ny anamorana an'le izy amin'ny endrik'le spécimen na le bulletin unique ny hevitry ny olona araka fahitanareo an'le hevitry ny olona eny amin'ny fokotany eny ny sosikevitra angamba ny tsy dia mety any amin'ny zareo fiarahamonim-pirenena zay ampianatra anazy angamba ny tokony hisy bebe kokoa satria ny sosi zao no hita eny anivon'ny fokotany eny satria na ny ataoko ara hoe ireo mpanisa vato na délégué an'izay candidat anatrika an'le izy ao mety hiteraka korotana na savorivory le zavatra zay ho tapahana ao zany hoe rehefa ohatra ny ahoana marina izy manan-kery na misendra ny arbetsaka indrindrindra koa sy ahako ny tsy ataoko angambany hoe avivy amin'ny fandraisana stylo na ohatran'izany mety hiteraka korotana ho an'ireo mpanisa vato le izy fa anjarany eo amin'ny fanjakana na fiarahamonim-pirenena angambany tena hoe mampianatra tsara ary nefa n'le fotoana zany hitako izao hoe tena tery dia tery ho vita ve ny tena mpianatra indrindrindra fa any ambanivohitra rehetrarehetra zany ho an'ny olom-pirenena rehetrarehetra an'izay hoe tia no ekena na tia tsy ekena ka raha rotiko kely zany le izy teneniko vetivety eto satria mba efa eto amin'ny télévision ihany zany ny bulletin blanc dia le tsisy inona mihitsy ary izy ireny tsy maintsy isainy ny mpanisa vato ny bulletin nul indray raha misy anankiroa ny marianao na asianao teny ratsy misy olona tena tsy tianao zany dia asianao teny ratsy ny anarany na ny akaiky ny anarany na le izy zany ny anankitelo ny fomba afaka himarke anazy cochena x na fenona amin'ny stylo na ny empreinte digitale ka tsy maintsy tandremina tsara hoe tafiditra ao anatin'le toeran'io zany mba mitandrema ihany zany satria mety hoe mety mihoatra hoe 2 mm zany hoe dia ho lazaina hoe nul nefa tandremina mety misy olona zany mety motiver anao an'izany ka rehefa andeha hifiditsika dia zay zany mitandremana hoe tsy mihoatra n'le faritra kely dia tsy manao indroa dia tsy asiana teny ratsy na teny hoe ity tsy alehany na ohatran'izany any anatin'le bileta nareo mpanao politika efa mampianatra an'izany amin'izao fotoana izao rehefa misy fotoana mba ionana amin'ny olona vitsivitsy maromaro sao hoe eny manao aloha manao fa za mino fa tsy ny rehetrarehetra mpanao politika koa ny anatina antoko fa misy koa tsy mpanao politika amin'ny antoko candidat donc ataontsika hoe mpanao politika daholo zany rehetrarehetra fa ny aly tiako tsy pihina dia ity raha ny hatramin'izay zany amin'iren'le tableau moa ny ataontsika anarany
misy a ho an'ny fanjakana dia eo le lalàna mifehin'le izy zay tsisy mamaky dia zay vao mandeha le sarin'ny candidat ranina candidat ka ozy aho hoe le rijateny iny angamba mety apetraka eo fa tokony misy mihitsy koa faritra anankiray ametrahana le spécimen ozy ny saondra rabenarivo teo le bulletin unique dia zay vao mandeha le tsirairay zay vao mandeha ny antsirairay le telo amby telopolo no zany eo amin'ny 5 amby telopolo eo zany ny tableau any amin'ny bureau de vote hoe misy ny didy mandalana dia misy le spécimen bulletin unique dia zay vao mametraka ny anay am'izay zay amin'ny le faritra menanay dia eo zany manao rehefa zay zavatra faharoa tsy fantatro na teny fotsiny le izy fa matetika tsika miteny hoe azavaina za manao hoe le bulletin unique zany amin'le mpifidy za manao hoe azavaina fa manome ohatra mihitsy amin'ny olona ohatra manome ohatra mihitsy hoe tia ny bulletin unique dia ohatran'izao mihitsy no atao mandra-patapitra satria raha tsy zany azavaina fa betsaka mantsy zay koa mba misy fotoana miaraka amina mpanao association misy zavatra azavaina io ianao mpanazava mihevitra hoe azony olona le izy nefa afa nanaovany azy rehefa avy eo ka zay nanaovako hoe tsy hoe azavaina fotsiny fa tena manome ohatra mihitsy maka bulletin dia misy mihitsy ny olona mandeha dia hoe eto no atao ohatr'izao na atao ohatr'izao dia rehefa vita iny dia akapoka ohatr'izao dia mandeha fa raha tsy zany io mbola be dia be ihany hoe inona moa no ataoko satria rehefa avy eo mantsy ny olona rehetra fitotapitrisa tsy ho ary azo tsirairay dao ilay ampianarina fa misy nefa tonga amin'ilay toerana nampianarina dia iny avy eo no miresaka amin'ny hafa zay ny zavatra hitranga fa zay le ohatra zay zany tena zay misy saika ho antaniko ianao zao manana fianakaviana any amin'ny faritra manana fianakaviana eto Antananarivo sy manodidina any ambanivohitra mary am-pianakaviananao miresaka amin'izy ireny inona fomba tsotra indrindra hitanao hoe mety amora ny fampitana le fampiasana le bulletin unique rehefa tonga le fotoam-pifidianana rehefa hoe amin'ny andro le fifidianana mihitsy ahoana ny fomba mora ahaizana le izy le izy aloha zany tsy misy afa-tsy le araka ny nazavainy tato hoe mila ampahafantarana ny olona melo le izy ampianarana ny olona melo satria raha ohatra ny hoe raha tena tonga mihitsy tokoa le daty fifidianana iny dia mety somary sangojy ihany zany ny olona hoe ahoana fa dia anty izay tsy nitondra stylo ohatra ny sasany izay mila atao an'izao ve le izy dia hitako izany hoe raha tratra zany izy tokony hoe ampianarina ihany zany ny olona isam-pokotany zany dia ampianarina an'izay hoe fomba fifidianana izay teo be mihitsy izay fantanian'izay satria rehefa amin'ilay andro fifidianana dia secret ny vote anao samy rery ihany ka tsy afaka ianao andeha an-tany an'ilay président an'ilay bureau mpifidianana na le observateur na le hoe ahoana moa ny anaovana an'ity satria iny zany efa tsy azo ekena ntsony iny bilety iny zany raha ohatra ka hoe cochena any amasom-bahoaka any na misy mahafantatra hoe ihany nofidiako ary important be mihitsy zay hoe ampahafantarana ny olona alohan'ny fifidianana ny fampiasana azy fa rehefa tonga ilay andro fifidianana dia ao anatin'ny bureau fandatsaham-bato dia tsy misy mahazo manoro anao tsony hoe zao ny anaovana azy fa ianao samy rery ihany no manao ny biletanao misy fantaniana mety mampime zao ty ho apetraka fa na ny any ambanivohitra koa mety eritreritra zany hoe zareo ve zany hitondra crayon sa hitondra stylo avy any an-tranony any amin'le sa ohatra ny ahoana ny atao rehefa tonga le fifidianana any senita hony no anome azy ka fa tandre mara misy manambaka fa nitako tany amin'ny tany afrikana hafa hony dia le antoko politika hony ny tonga teo ivelan'ny bureau fifidianana dia nanome stylo tsara tarehibe misy an'le sary sy le emblème sy le numéro fa sady lasa propagande zany sady lasa propagande le izy tsy manadino le mpifidy fa raha ny tena izy ny senita no manome stylo ny resaka tsy maintsy entina ihany koa rehefa miresaka an'izay hoe bulletin unique zay amin'ny ankapobeny dia le hoe ohatra ny ahoana ny fampiasana azy amin'le fotoana ny fifidianana iny mihitsy nareo rery ve ny mpianatra aforitra impiry dia atao ahoana dia misy valopy ve sa hoe ahoana tena mbola tsy mazava amin'ny olona mihitsy satria lasa ngeza le izy le eny sy tsy iny mantsy kely dia mazava tsara hoe ty eny dia ty tsy fa io zany zao ngeza be dia mety ahoana ny endrika isehony zay zay tokoa aloha ny mahatsara an'ilay hoe misy deuxième tour satria amin'ny deuxième tour mantsy anankiroa ihany dia mety ho moramora ny ampiasa azy fa
marina fa le spécimen-ny sénita izay efa nampisehoany zareo tamin'ny télévision dia le avoany a tsisy anarana candidat satria tamin'izany nisy resaka hoe raha ohatra hoe asianao ato ny empreinte digitale anao na ny stylo anao dia afotra ohatran'izao le izy dia lasa misoratra ato amin'ilay anankiray ato dia izay nahatonga an'ilay izy hoe miforitra intelo dia mba tsisy neutre zany le avoany tsisy candidat dia tsisy risque hoe lasa nul le izy na ohatrany ary tsisy valopy aloha le izy ny bulletin tokony ny anivon'ny fokontany tiako verenana kely tamin'le zavatra tsotra indrindra tamin'le NST inona ny tena ataoko anaty farangasosina hoe incident na zavatra atao hoe nampimena mety nahatonga ny akamaroan'ny vato maty tamin'ny taona 2024 iny ny akamaroan'ny vato maty angambany dia zay le teneniko teo izay hoe misy ny olona tsy dia avy loatra amin'araka fanoratana dia lasa mitsipika roa eo anelanelan'ilay izy zany ary izay mbola tiako hoe iza ny tokony hampianatra tsara nireo mpanisa vato fa izay ma tsy mety hitarika tsy fitovi-kevitra na ny président ny bureau de vote raha mety sadaikatra indray décision ny hoe ho maty sa tsy ho maty io vato satria mety eo atenatenan'ilay izy ny voatsipika na voakoshe na ohatran'izay dia izay ny olana zany matetika hoe lasa eo atenatenan'ilay izy dia maty ho azy ilay vato dia raha izay no mitoy mety betsaka ny vato maty ahoana re mety ampianarana an'izany any ambanivohitra hoe any Toliara dia mbola mandeha tongotra any ambanivohitra any ao anatin'izay be hoe bulletin inona ny mety rafitra tsotra indrindra raha ny fahitanareo azy nareo tsy nanao propagandy ahoana ny tsotra indrindra dia ampianarana an'izay zay ohatra ihany ohatra fa tsy hoe ka na le ohatra rangera vao mitsofoka eo ampovoany le tsipika dia efa raha be na anankiray ny tsipihany fa ohatra hoe manao cross izy dia le rambony iny miakatra ry ambony ery le rambony dia le izy any asa be mihitsy zay ngelovako hoe tsika miditra amin'izy ity amin'ny fotoana azo lazaina hoe tsy dia tokony nanaovana azy satria tery sarotra fa raha tamin'ny fotoana nalalaka ana tsara izy io azon'ny olona nge io na ohatr'izany fa le fotoana tery ka le ohatra ihany no tena aingena indrindra amin'io zay zao dia mieritreritra mihitsy hoe hanao an'izany zava amin'le olona hoe maka taratasy anankiray dia efa miforitra izy ohatra eny ambolohany mila fantatra nge zany hatrany ambolohany hoe mivelatra ohatr'izao ve izy no raisin'ny olona sa efa miforitra dia mivelatra ozy ny avatsika teo dia mivelatra izy zany dia ino no entiny dia miditra amin'ny any izy dia hoe ohatran'izao zany no ataonao dia efa miverina indray dia afotra dia latsaka le ohatra ohatr'izay mihitsy zany no atao ohatra hoe maka trano fianarana anankiray dia amina sala anankiray dia manome ohatra mihitsy ao anatin'le ano zay io vao tena azon'ny olona na mahitaratasy izy na tsy mahitaratasy tsika koa mantsy anie matetika mieritreritra fotsiny hoe rehefa mahitaratasy tsika dia mahen'io rehetrarehetra io tsy arakaraka io fa misy afaka mahazo izy fa omeno ohatra izy dia ainy iny rehefa avy eo dia izy avy eo no miresaka ny amin'ny fianakaviany sy ny ary azy adino fa le ambanivohitra be lazainao tsy olona anankiray angeny mandeha mifidy matetika fa olona maromaro no miaraka mifidy dia efa mifanatoro izy hoe ohatrohatran'izao nazavaina taminay ary tsy zavatra vaovao akory ny hoe mizavatra ohatr'izany dia mifanatoro dia olona any ambanivohitra any fa zay hoe mbola miverina amin'le teniko teo tsy maintsy misy ampahany amin'io tsy ety tsy maintsy eketsika zay noho ny mahavaovao azy na noho ny mahazavatra hafa azy fotsiny satria zavatra fatao amin'ny bulletin unique zany ange tsy zavatra ataony olo isan'andro ange zany any ambanivohitra tsy zavatra mikirakira taratasy stylo izy dia efa manahirana azy zany zavatra no zany tsy maintsy misy marge d'erreur tsy maintsy misy zavatra eketsika fa ny fanazavana aloha zany dia tsy maintsy atao arak'izay hitratra dia miverina ihany koa zany amin'ilay izy hoe eo ny fikambanana fa eo dia eo koa ny fanjakany adidiny fanjakany zany amin'ny mahafanjakana azy mitantana ny firenena ary izy no safidy an'io na lokoina ny fidy an'io tany amin'le toerana ny fidiana azy tany na gouvernement fa efa fanjakana no lazaintsika hoe fidy azy dia mandray ny andraikiny izy atateraka an'io arak'izay farany ambony indrindra ekeny rehetrarehetra ny vokatra azo avy eo so ary hojerentsika vetivety aloha resakitsika teto antany ny rahamatony nisy an'le fampiasana bulletin tokana nazavainy rahamatony Saondrarabenarivo fofoy teo amin'ny marim-pianakavinanao zao resaka teto tsika voarainao ve le hoe ahoana fampiasana azy inona ny maty inona ny fotsy inona ny manakery
ia fanazavany teo zao zay vao nafantatra hoe ve ohatra zay fampiasana an'le izy dia zavatra tiako tenena anankiray zany dia zao hoe ny hatramin'le hoe izy fividianana zany eto amin'ny Madagascar dia raha fahafantarako azy aloha totra ny efa ela le hoe anao bulletin unique no ampiasaina fividianana fa le izy fotsiny ny nampanisy olana anazy satria rehefa nandeha fotoana dia le hoe tsy nisy tampoka hoe tsisy tampoka indray dia findray dia nandeha kely indray fotoana dia lasa misy tampoka indray dia izy zany napa hoe le daty rehefa efa tena hoe fixe dia zay mampa hoe akaiky be an'ilay fotoana dia somary manahirana ihany zany le izy hoe mety sa tsy mety tokoa ty zavatra atao ty fa raha fahafantarako aloha le bulletin unique tsy vozy zao fa ohatra nefa hoe fatram'izay hoe izy fividianana zany dia efa hoe bulletin unique nanaovana zany hoe ny tianao tenenina zany tokony nalefa foana ny fampianarana ny olona ampiasa le bulletin unique tokony nalefa hatramin'izay foana izy zany fa tsy tokony tapahana mihitsy fa tokony nalefa naparitaka tamin'ny fokotany foana hoe ohatran'izao fampiasana anazy manahoana mety ahafahana nanatanteraka an'izay teo amin'ilay rafitra nisy io moa zany misy fanapakevitra politika koa fanapakevitra politika na tiantsika na tsy tiantsika ny hoe tapakevitra mpitondra dia tsy tapakevitra manosy dia mihemitra ny fiatraikan'izay any amin'ilay asanareo tsy tokony efa natao hatramin'izay kosa ve le fampahafantarana le bulletin unique zao lasa tery le fotoana ie zavatra somary anenenana kely ihany le izy satria efa namoaka ihany ny senita bulletin tsisy sarin'olona tsisy antoko politika fa karazana spécimen tena neutre fa amin'le éducation sensibilisation éducation citoyenne izy dia le spécimen ho avoakany io dia le tena izy no avoakany ary nitaty moa nolaza ny antoko politika zany ianao exemple dia mazava ho azy moa fa ny azy ny exemple any amin'le candidat zay toanany no ataony exemple amin'izay tsy manadino ilay olona zay omeny an'le éducation citoyenne rehefa mandeha mifidy hoe numéro zao tokoa moa zany ny atsika dia iny le izy raha ny tena izy le exemple tena tsara dia tsara le hevitra fa tokony aminazy spécimen neutre tsisy sary tsisy numéro efa tara loatra aloha anaovana an'izay fa zay angamany zany amin'ny fotoana manaraka fa ny azo atao zany araka ny lazainy ramose teo zany dia optimisena atao zay azo atao ary atao fanazay tsara zay azo atao ao anatin'izany ny affichage ny mampafantatra momba ny candidat tsirairay avy sy ilay spécimen ao anatin'izany koa ny fampisehoana amin'ny alalan'ny exemple raha azo atao faran'izay neutre fa tsy mety zany ho anay société civile hoe ho any ambanivohitra any zay dia hiteny hoe dia ty le exemple dia tena amin'ilay numéro x no asiana exemple manahirana be fa ny antoko politika aloha sura fa hanao an'izany ary zany ao anatin'ny ady politique zany c'est tout à fait normal ono manahoana ny atao hoe curiosité ataoko anaty farankisoasana na ny fahalinan'ny olona amin'ny resaka bulletin unique io ny nivonfokotany aminareo tompony andraiky ny fokotany betsaka ihany ve manontany resaka ihany ve izy io eny anivon'ny fiarahamonina sa hoe maresaka be mihitsy izy io any anivon'ny fiarahamonina satria zay zany vao ahita candidat betsaka indrindra sy bulletin ngeza indrindra any amin'ny fividianana zany dia maresaka tsara mihitsy izy ary miandry fividianana amin'ny vahoaka ohatra ny ahoana le resaka ny olona amin'ilay izy hoe dia ahoana le voalohany sa le fahaenina sa le ny resaky ny olona angambany aloha dia mifahamaroan'ny candidat dia tsy fahafantarana anazy zay zany hoe le candidat be dia be fa tsy fantatra ny ao anatiny ny tena atahorantsika mantsy le any ambanivohitra satria betsaka tsy dia nandeha lavitra tamin'ny fianarana dia ozy aho hoe olo-pirenena zany no tenenako hoe tsy tokony mipetraka fotsiny amin'ny mpanao politika antoko sy ny candidat sy ny fikambana le izy any an-tsekoly ange amin'izao azo ampianarana an'io ny olona makany brao azo ampianarana an'io ny olona makany amin'ny hôpitaly tseka azo ampianarana an'io mampiasa bulletin unique fa tsy hoe iny ohatra hoe makataratasy ianao dia olona enina dia bulletin unique dia manao ny ankizy ihany ohatra hoe ankizy efa any amin'ny CEG na any amin'ny klasy efa lehibe no ampianaranao an'izany dia iny lazaina aminy hoe atoroa le re mandrenareo any zany ohatran'izao fampiasana azy hitanareo dia manamaivana n'le zay le lazay koa atao arak'izay tratra indrindra misy asa tsy fantatro mandeha mitobina gendarme ohatran'izany dia hoe anareo mahay mampiasa bulletin ohatran'izao fanaovana azy hitanareo le olona zay toerana misy asa mpanjakana atongavan'le vahoaka zany makany mampianatra n'le olona zany ege zavatra tsy mandany fotoana firy mampanao n'le izy vetivety io dia tonga hevitra fotsiny aho zany mba atsipiko
raha ohatra ary tsy mila vola firy ange zany fa ny vola lany amin'izany a dia iny le ohatra iny ohatra hoe neutre ozy niavatsika teo iny ohatra iny a iny no atao imprimena be dia be dia zaraina dia zay afaka mampianatra an'iny ampiasa mpanjakana mandray olona mampianatra vetivety ange zay dia sarona le firenena manontolo. Nareo eny amin'ny ao anatin'ny fianakaviana ve mba miresaka an'izany hoe bulletin tokana bulletin unique ia ny atokantrano aloha tena ina moa discussion be mihitsy satria mazava ho azy moa fa samy manana ny heviny a ny sasany a tsy dia tena hoe makasitraka loatra an'izay hoe bulletin unique izay fa hoe tsy misy afa-tsy hoe pratika afa-tsy le tsirairay avy samy manana ny azy ihany zany ny lazain'ny sasany any tokantrano dia le izy moa zany lasa ady hevitra takan'izay kanefa moa amin'ny maha-olo-tsotra ihany koa tsy manana safidy fa hoe zay tapaka zareo any zany hoe io a bulletin unique ny anaovana fifidianana dia fa tsy maintsy manaraka an'izay. Any tokantrano ve tsy eo amin'ilay candidat ny tena hipetrahan'ilay ady hevitra hoe iza ny hofidiana iza ny tsy hofidiana dia aiza ho iza zao mipozy eo mihitsy mantsy le izy eo le bulletin tokana ndray ary ambany kely ary le candidat eritreretina izy io tokoa ve misy fetrany hoe firy minitra mijanonao anaty izoloara ny mpifidy anankiray zany misy satria mety ho elaela any ambanivohitra zao mety misy haritra tena mijery izy raha koto dia mijery indray satria tena le araka le teny ray aman-dreny tato hoe le taham-pahalalana tsy mitovy mety hisy famerana an'izay ve zany sa hoe mety hitatra aorinany amin'ny valo alina ny bulletin ny bureau hifidianana vao hikatona. Eny raha le izy nge raha eritreretina hoe tsy nisy an'le bileta tokana dia teo ambony latabatra ny bileta ny tsirairay 3 milahatra eo ela be koa angamba nandray an'izay ary ela be koa tao anatin'ny isoloara nitady hoe aiza moa ny anaty teo fa nandray anazy be dia be ary ampatsahivina koa moa zany ny olona ina moa ny antony mahatonga antsika manao an'io bileta tokana io dia satria misy any amin'ny 18 000 R$1 nisan'ny bureau fandatsaham-bato eto Madagascar ary na ny antoko politika ary angamba vitsy dia vitsy ny manana an'izany hoe 18 000 kory ary mikambana ao aminy afaka hijery ao anatin'le bureau fifidianana hoe tena io ve le biletako ary vitsy dia vitsy koa angamba ny bureau afahantsika mifidy izay omby olona 3 hijery an'izany hoe io le biletako fa navoaka an'zareo. Taloha mantsy ny fanjakana no le olona teo amin'ny mpitondrana no natanjaka satria sady nanatitra n'ilay valopina nasiana azy izy no nanatitra ny biletan'ny kandidahany fa ny kandida hafa tsy maintsy samy nanatitra ny azy ka io zany mba hoe mba mitovitovy zany ny chance ny rehetrarehetra ary na dia araka ny voalaza teo sura fa hisy ny problème ary sura fa hisy ny menimena fa amin'ny ankapobeny zavatra tsara ho an'ny Madagascar izy io ary izy aloha dia matoky fa ny olona matotra sady efa vonina ny fito izy matamato tsy atahorako mihitsy izy ampiasa n'io zavatra io. Eny ary mankasitraka nareo aloha nitondra an'izay fanehoan-kevitra izay ny tapany voalohany fandarantsika amin'ity androany ity ngamba no farany eo misy fetrany ihany ny fotoana afahantsika miresaka an'izay iverina ihany koa tao anatin'izany rehetra izany fa nanipy sosokevitra na afana ihany koa na afantarana ny antsipriany mety ahihahiny any anatin'ny fianakaviana rehetra ny anivon'ny fokontany ny hevitrareo eo anivon'ny antoko politika ny hevitra sy ny toro hevitra avy amin'ireo eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena na arayan'izany ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny tao anatin' ity fandarana ity hiditra amin'ny tapany faharoa isika rehefa avy eo. Ho antsika candidat rehetra maniry anao fampelezan-kevitra misokatra malalaka ao antsika ny Kolo TV sy ny Kolo FM avalo amin'ny valopolo tebokavalo. Fanazavana fanampiny 034 07 888 29. Kolo TV, la télé autrement. Sous l'égide de la Fédération Malagasy des sports auto, le club FMMSA vous présente le slalom orange total quartz. Comptons pour la 5e manche du championnat de Madagascar des slaloms saison 2013. Ce 14-15 septembre 2013, sur la terre pleine d'Adouatapenak, la 5e épreuve de la saison avec les grands combats pour le titre des 2 roues motrices, cross-car, les SSV et les quads, sans oublier les challenges 4 roues motrices. Alors venez nombreux et supportez vos pilotes favoris, partenaires, Locafit, Madagascar Immobilier, Ravel Nanous, OK Design, Sodim, Groupe Aremec, God, Média officiel, Kolo TV FM, sponsor officiel, Orange Madagascar, Total Quartz. Orange. Vous êtes passionné d'automoto?
Êtes-vous prêt pour une sensation forte? C'est le moment. Le groupement des concessionnaires automobiles de Madagascar vous présente la 9e édition du Salon de l'Auto les 3, 4, 5, 6 octobre au CCI va dès maintenant. Jouez et gagnez une voiture de votre choix en participant à la tombola. Envoyez par SMS Salon Auto, espace votre nom complet au 034 34 00 777. Sponsor officiel Telma, partenaire Total, partenaire média Viva, Groupe Ma TV, l'Express. Jika Group manolotra ho antsika tarika joary mirabarizony ny alahady 15 septembre amin'ny 3 tolakandro ao amin'ny sesescantany mena ina tokoa izay no tsy nahitana antsehatra ny tarika joary mikalo ireo irana afantarantsika ny barizona sy osuza amin'ny endriny toretalomiensy efa azo raisina ao amin'ny super muzika malakely makaratra soraty ary ny diary tarika joary mirabarizony ny alahady 15 septembre amin'ny 3 tolakandro ao amin'ny sesescantany mena mpiara-miasa Gold Mix Kolo FM sy Kolo TV etika One Vision. Maman, savez-vous qu'il y a une façon facile de mettre une couche à votre bébé? Avec la couche culotte de Sweetie Pants. Sweetie couche culotte possède un voile moelleux super absorbant, avec une douceur supérieure de qualité internationale. Sweetie couche culotte est facile à mettre et facile à enlever, avec un confort optimal. Sweetie couche culotte garde votre bébé au sec, même pendant son sommeil. Passez d'agréables moments avec Sweetie. Besoin de fraîcheur? Utilisez l'arc. Doux et parfumé. Hey, l'arc. On l'adopte et on est prêt à le chercher partout. Toujours active, toujours fraîche avec les savons de toilette L'Arc. Indomie, ile paty be mpankafy indrindra raha-tany. Io ihany no safidiko. Efa naparako anao hatrizay fa formula ho any tena milay petsaka be ho any dentifrice fa formula ho no mahatsara nify manafotsiny nify tena marina mihitsy sady miaro ny nify tena marina mihitsy karaha teo amin'ny formula ampiasa ho amin'ny formula. Atao anatin'ny tapany faharoa indray isika amin'izao fotoana izao atao anatin'ny fandarana Mi-Kolo Hevitra araka nambaranao teny am-piandohana dia lohahevitra somary miataka na hafa mihitsy tamin'izay nediantsika hevitra teo no entina amintsika vendredi 13 na ny zoma fahateloambin'ny folo ny volana androany izy io amin'ity volana septembre ity zany dia androany ny fahateloambin'ny folo ny volana. Maro samihafa ny finoana manodidina an'izay maro samihafa ny resaka eny atsefatsefany eny eny amin'ny fiarahamonina eny misy ny hoe misy karazana haratsimbitana miaraka amin'izany zoma fahateloambin'ny folo ny volana izany raha antsika aloha ny hevitry ny olom-pirenena mahakasika izany. Tsy mino atoko satria amin'ny vazany manao an'izany fa malagasy mbola tsy nanao mihitsy mbola nahino. Raha salamina aloha dia tsy mino amin'ny fisiany izany aho. Tena tsy mino aho tsy haiko fa mamalagasy anahy angamba tsy hinoko anazy. Za tsy hoe amin'ny malagasy anahy moa dia tsy mahafantatra ny fomba fiainan'ny olona za ny tenako malagasy tsy haiko tsy fantatra hoe tsy mino an'izany hoe vitan-dratsy satria ny andro rehetra nataon'Andriamanitra ray ihany. Teo malagasy tsy nametraka ny vendredi 13 izy ny zoma 13 amiko manokana zany tsy mino ny vendredi 13 ahako satria za malagasy. Tsy mino an'izany atoko satria anahandry zareo izany andro zareo vazaha fa tsy fomba migasy izany. Mino ihany Zay ny hevitry ny olom-pirenena samihafa teny rehetrarehetra teny tahaka ny ahoana tokoa zany hoe vendredi 13 zany inona ny votoatiny inona ny ventiny
Ny fanangonam-baovao samihafa nataonay moa zany mialohan'ny fandarana dia nahafantarana hoe fahiny teo ambony latabatry ny tompo tamin'ny fotoana farany arahany sakafo tamin'ny mpianana dia 320 izy ny teo. Ary ny faha 320 dia Jodasy fantatry ny rehetra hoe namadika azy. Mifamatotra amin'izay ihany koa no hoe ny rahan'ny baiboly ihany zany araka ny fandinihan'ny mpandalina maro samihafa dia hoe ny andro zoma ihany koa andro fahaenina amin'ny herinandro no namantsihana an Jesoa teo amin'ny hazo fijaliana. Teo ihany koa no hoe andro zoma ihany koa no namononin-kaina ny Abely. Be dia be ny finoana mahakasika an'izay ny izy aminareo hitondra hevitra tsika malagasy be dia be teo ny teny hoe tsy mino fa na izany zany efa tafiditra eny amin'ny kolontsaintsika izy io amin'izao fotoan'izao. Atomboka amin'ny ray aman-dreny ato. Ya misaotra. Zay tokotrany tsy malagasy hoe vendredi 13 ataontsika an'izay satria fa tsy malagasy le zavatra dia tenentsika amin'ny ny azahoantsika azy. Fa ny aly ny eritreritro amin'ilay izy tsy hoe vendredi 13 fa le finonom-poana eo ambadik'izay na naterak'izay. Zay no tena zavatra ngeza be amiko amin'ny maha mpoana politika ary le finonom-poana izay no ararotinay ararotin'ny mpoana politika sasany tarihan'ny vahoaka tarihan'ny mpifidy fa aminay kosa dia manahirana be anay zay satria tsy fahampiana fahalalana mahatonga an'le finonom-poana mantsy. Inona ny dikan'izay? Tiako ambara dia zao misy zavatra inona satria mitombina ara-tsiansa. Raha izay faharoa manarak'izay misy finoana ohatran'ny hoe finoanan'Andriamanitra, finoana foto-kevitra. Zay zany tsy voapirofo ara-tsiansa zay kanefa noho ny mangeza be azy amin'ny fiainan'ny olona dia inona. Mbola finoana zay. Fa le anankiray le vendredi 13 no anaty sokajianay amin'ny hoe finonom-poana. Ka le finonom-poana misy satria tsy voapirofo ara-tsiansa. Rehefa zavatra voapirofo ara-tsiansa dia tsy minomino fotsintsony. Ka aminay zany amin'ny mpanao politika za manokana zany ary miaraka amiko dia hoe mila mahay ny vahoaka amin'izay tsy rebirebena amin'ny finonom-poana. Ohatran'izay hoe vendredi 13 dia tsy tokony hanaovana fifidianana io. Raha natao fifidianana io zany ka ohatra ka hoe sanatry ny vavaladiny lela ka hoe tsy nety le fifidianana dia io raha fa vendredi 13 kanefa tsy fahaizanao nanomana an'ilay fifidianana natonga azy fa tsy nono ny maha vendredi 13 azy. Zavatra tiako tsihana kolotsaina frantsay, kolotsaina vahiny moa zany. Ianao renim-pianakaviana mifanerasera ihany koa amin'ny vahiny manahoana ny hevitra momba an'izay? Ny hevitra manokana aloha zany dia kristiana anazy dia zao hoe mino izay voalaza ao anaty baiboly voalohany indrindrany dia raha nahary ny tany sy ny lanitra zany Andriamanitra dia nisy tokoa ilay hoe andro voalohany izy nahary an'izao, andro faharoa nahary an'izao dia atao hoe ka hatramin'ny andro fahafito moa zany ilay izy. Dia raha ny voalaza ao anaty baiboly zany dia milaza fa tsara daholo nanaovan'Andriamanitra ny andro zany fa io ilay hoe vendredi 13 io moa zany mazava azy fa hoe avy any ivelany amin'izareo vahiny fa fahitako anazy koa nefa tsy zareo rehetrarehetra vahiny koa nefa no mino an'izay hoe vendredi 13 zay fa misy tena mino tena hoe mino be mihitsy nefa misy kosa tsy mametraka an'izay hoe hosakana eo amin'ny fiainana andavanandro. Ohatrany ahoana le hoe mino be dia ohatrany ahoana ny zavatra ataon'ny zareo rehefa mitotona le andro ohatran'ity andro an'ity ohatra? Ohatra ny ataony zao rehefa toka zany le tena hoe mitombina tena hoe vendredi 13 io dia tsy samy manao ninina ny zareo, tsy samy manapa-kevitra, tsy tena hoe ajanony daholo zany zavatra rehetrarehetra mba hoe hievitena le hoe hisy malheur na ohatran'izany. Ary tena mitombina avy eo mety hisy malheur tokoa hitranga? Le izy koa moa zany arakaraka le hoe ao anatin'ny baiboly izay miteny hoe tongava arak'izay finoanao dia raha ohatra ka tena inon'ilay olona tokoa ilay izy mety hiatra aminy fa raha tsy mino izy amiko aloha tsy marina aloha le hoe vendredi 13 dia mety hoe andro ratsy zany le andro. Eny anivon'ny fokotany eny tsika gasy be dia be moa teo ny olona nanontaniantsika dia hoe zay tsy mino an'izany ny ankamaroany misy olona indray dia mino fa misalasala ohatrany ahoana zava-misy any amin'ny fiarahamonina malagasy eny fahitanao azy? Izy io moa zany dia ny frantsay tena ohatrany tena tsy hoe mankalaza fa
mampiatra an'io amin'ny zavatra rehetra sy dia ataony. Anisan'izany raha na any amin'ireny orinasa tantanana vahiny reny dia tsy manome vola mihitsiny izy amin'io andro misy an'izany eto amintsika. Fa ho amiko indray moa zany amaha-kristianina dia hoe tsara daholo ny andro rehetra. Fa amaha-malagasy ny tena indray nefany tsika amaha-malagasy atsika indray dia misy ireo mbola mino sy mandray an'izay hoe misy ny atao hoe andro tsara andro ratsy ohatra ny fomba malagasy ohatra ny talata alakamisy tsy mandeha talata sy alakamisy tsy mandevona fa ny ao anatin'ny hoe latsinainy larobia zoma andro fandevenana andro sabotsy fanaovana zoma sabotsy zany ny tena hitan'ny malagasy hoe andro tsara ozy izy malagasy dia ozy ako hoe io koa zany miankina amin'ny finoan'ny tsirairay ihany io taloha malagasy taloha zany ary ny amin'izao fotoana raha mbola misy zay tena ohatrany hoe manaraka an'izay fomba malagasy zay eny fa tsika amin'izao fotoana izao raha mbola misy manaraka an'izay ihany dia ohatran'izay ihany ny fandraisako an'io mety zava-dehibe ho an'ny frantsay ihany koa ny zavatra niseho tamin'izany fotoana izany dia ankalazainy be ilay vendredi 13. Madame Sandra Rabenareo. Arak'izay lazainy madame izay zany samy manana ny fomba fijeriny ary arak'izay lazainy teo izay hoe ny eto Madagascar mbola be dia be ny olona mijery mpanandro mijery andro alohan'ny hanaovany zavatra alohan'ny hanambadiana no zavatra isan-karazany ohatran'izany ka ilay izy zany raha tena dinihana zany misy ny manana ny finoana dia misy koa zany ny finoana karazany hafa angamba ilay izy hoe tsy any ampianatalan'olo-kafa ny destinko ny hoaviko fa za ihany no karakara azy ka ilay olona mino ohatran'lazainy ramose hoe mino foana dia mino izy hoe raha ohatra zany ka tonga ilay malheur ilay zava-dratsy dia satria tamin'ny vendredi 13 na satria nataoko ilay tamin'ny talata nefa ozy izy mpanandro hoe tsy mahazo ohatran'izany ka tsy maintsy samy manapa-kevitra hoe ianao ve no maître de ton destin zany ianao ve no miankina aminao ve ny fiainanao sa miankina amin'ny astrologie na numérologie na ohatran'izany fa nisy ny laza aloha teo marina aloha fa ilay numéro 13 tsy vendredi 13 ihany fa ilay numéro 13 koa zany no heverina fa hoe porte malheur any amin'ny firenena hafa dia any Amerika zao ohatra any amin'ny hôtel reny dia tsisy ny 13e étage tonga dia 12 sy 14 miditra anaty ascenseur ianao dia tsisy ny 13 satria tsisy teatorany amin'ny 13e étage zany misy ka ny olona zany rehefa ataontsika hoe mety hoe malemposaina ihany izy zany hoe matoa misy zavatra mitranga amiko dia satria nanao tamin'ny vendredi 13 na tamin'izao na ohatran'izao fa tsy maintsy fa tokony hoe izy zany manapa-kevitra hoe izy no qui est maître de son destin. Raha manao trano tsy asiana 13e étage eny ny aly tiako anoizana le resaka dia ohatr'izao amiko mizara roa le zavatra eken'ny eritreritry ny tsirairay misy ny zavatra voapirofo ara-tsiansa naiza tokony manaiky an'iny dia misy ny finoanao manokana na ny fianakavianao na ny foko misy anao etsetera iny any tsirairay iny ka iny le finoana iny na finoanam-poana iny tsy tokony hitondrana ny raha-mpanjakana hitantanana vahoaka fa zavatra voapirofo ara-tsiansa zay ny ahako zany mpanao politika no anoizako an'le resaka ka na mahana diplôme ambony be ary ianao ara-tsiansa ka te ino anao fa vendredi 13 ratsy anao rery iny fa aza manapaka ianao amin'ny fanjakana rehefa ministra ianao ka hoe rehefa vendredi 13 dia tsy mahazo manao an'izao tsy mahazo maka décret tsy mahazo maka ordonnance azonareo le tiako teneny tsy zay le izy fa le finoana any tsirairay na amina ombona anankiray mety finoana fianakaviana io mety finoana foko io mety firenena anankiray mety mizavatra inony fa tsy voapirofo ara-tsiansa kanefa inony ny olona iny anazy iny na an'le vondrony iny fa ny zavatra voapirofo ara-tsiansa dia ara-tsiansa zany dia iny no hitondrana ny raharam-pirenena ka amin'ny mpanao politika zany dia tokony zay no hitondrana azy fa tsy hoe atao jour férié isaky ny vendredi 13 ohatra ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny mondialisation ataoko anaty frangisosina na ny fanatotoloana miazakazaka ny fahatongavan'ny kolotsaina samihafa eto amintsika na tianareo na tsy tianareo
ny ohatranay moa zany fanerasera amin'ny olona maro samihafa ny tanora zandry olona ohatranay ihany koa ny tanora amin'izao fotoana zao tena mieritreritra ary mandinika an'izany ary misy ampahany betsaka mino saika ireo efa ray aman-dreny teo aloha no manana ny fomba fijerena finonom-pony zany na hoe tokony maître ny destin ny rehetra ny olona nianatra sy ohatr'izany manana zay fomba fijery zay fa amin'ny ankapobeny le tanora amin'izao fotoana zao na mianatra io aza mandalina an'ireny dia ohatrany mino zany dia na dia heverinao raha hoe olona mandalo pahaizana nefa matahotra le vendredi 13 ohatrany ahoana ny toe-tsaina tokony ananantsika malagasy manoloana an'le fihazakazahany fanatotoloana manotona karazana hevitra maro tahaka an'ireny amin'izao fotoana zao. Marina mihitsy lazainao zay ary matetika ilay izy rehefa tonga avy any ivelany dia misy aspect commercial zany le izy ohatra hoe Saint-Valentin na karazany zavatra ohatran'izany les valeurs culturelles tonga avy any ivelany ary ny antsika malagasy nefa mbola tsy mafy tsara mbola tsisy afaka micontrer an'izany ka io aloha hitako hoe risque sady opportunité misy mahatsara azy misokatra amin'ny any ivelany fa mila mahafantatra koa tsika hoe inona ny antsika ny sotoavina inona ny valeur ary inona ny ekena sy tsy ekena amin'ny avy any ivelany satria hoe vendredi 13 any Frantsa zany mety hoe tena porte malheur hoe dia ho ekena soa ihany fa ozy ny micro trottoir hoe tsy manaiky an'izany fa avy any ivelany le izy dia tokony triage ohatran'izay ihany eto. Ono ohatrany ahoana ny fomba fitaizanareo ny ankizy amin'izao fotoana izao zany manoloana an'izay hoe vendredi 13 Saint-Valentin bon Saint-Valentin moa zany iny andro mifankatia zavatra ataoko anaty farangisosina hoe positif zany hoe zavatra tsara fety ifalifaliana fa le finoana karazan-javatra ohatrany hoe vendredi 13 reny ianareo atokantrano ohatrany ahoana ny fomba hitaizanareo le ankonana zany amin'ny marem-pianakaviananao. Raha vao hoe resaka finoana aloha zany voalohany indritrany dia ho anahy manokana zany amin'ny ankohonako sy ny zanako dia hoentiko foana izy amin'ilay hoe mila mahafantatra ny baiboly zany satria ao moa zany izay voalazan'ny ten'Andriamanitra dia marina avokoa ka mety hoe be dia be no mitondra ilay fampianarana avy any ivelany resaka hoe vendredi 13 sy ny zavatra maro samihafa izay hoentina avy any ivelany indray moa zany dia arakaraka ny fampianaranao an'ilay ankizy zany dia fampisehoana ihany koa ilay hoe maharay aman-dreny ianao dia fampisehoana hoe afaka miaina libre tsika fa tsy hoe rehefa tonga ny daty ohatr'izao dia mila alohanareo raha ankizy tsisy mivoaka na tsy mahazo manao an'izao nareo na ohatra izany fa aseho amin'ny maharay aman-dreny zany ilay hoe afaka miaina libre satria moa zany efa izay fampianarana ny ten'Andriamanitra ilay hoe ny andro iananaovan'Andriamanitra ny andro rehetra dia andro tsara avokoa. Tokony asiana lavitra ve ny fokotany fanatotoloana finonom-pona fifangaroany ny kolotsaina malagasy fifaninana ny kolotsaina samihafa vahiny sy malagasy miditra ao an-tsain'ny tanora tokony asiana rafitra eny amin'ny fokotany na TV na rafitra eny amin'ny fokotany anabeazana ny mpona eny amin'ny fokotany. Tokony isy ravitra fanabeazana mihitsy zany eny amin'ny fokotany ary tokony isy mihitsy zany komity ny fanabeazana eny anivon'ny fokotany eny satria ny tanora amin'izao fotoana izao efa diso tahaka loatra an'ilay kolotsaina vahiny hany ka na tsy kolotsaina tsy hita mivantana amintsika raha le vendredi 13 dia noho finoany vahiny anazy dia raisina fotsiny hoe marina le izy fa tsika malagasy zany tena diso makatahaka loatra na tsara na ratsy ho an'ny fanaon'ireo vahiny ireo dia izay le izy hoe mba hitazomana an'ilay kolotsaintsika malagasy tokony isy mihitsy ny hoe voamiera na ravitra resaka fanabeazana resaka fitaizana ny kolotsaina malagasy eny anivon'ny fokotany. Fitaizana olo-pirenena vanona zay sa hoe fitaizana olo-pirenena malagasy raha teo fiaraha-pirenena. Be dia be angambany débat mbola ho avy resahantsika eto momba ny hoe refondation inona ny atao hoe malagasy inona ny atao hoe nation ary tafiditra ao anatin'izany daholo ny fahafantarana hoe inona mahasamihafa antsika sy tsy itoviantsika ny any ivelany misy mahatsara azy indraindray ny mangalatahaka nefa indraindray misy maharatsy azy ihany koa fa ataoko fa arak'izay lazay madamo zay mbola resaka ho ataontsika aorianan'ny fifidianana angamizany. Eny are efa miresaka ihany moa tsika teo tsy valapatra be loatra ihany koa tsika satria manana misy fetrany ihany ny fotoana atao anatin'ity fandarana Mi-Kolo Hevitra ity saingy hoentintsika mamarana azy kosa amin'izao fotoana izao ny sosokevitra rehefa niresaka ihany tsika teo fitaizana olo-pirenena vanona tafiditra ao anatin'izany na niresaka bulletin tokana tery am-piandohana na tafiditra ao anatin'izany niresaka finoana maro samihafa hitodika ato amin'ny rahamatoniana marem-pianakaviananao rafitinina ny sosokevitra
ao anatin'izay hoe inona zany tokony lahara-pahamehana amin'izao fotoana izao mba hananana an'izay hoe olo-pirenena vanona maharaka ny fivoarana kanefa tsy manadininy ny tena ihany koa hoe mahay manatanteraka araka tokony izy ny adidy amin'ny maha hoe olo-pirenena ao anatin'izay hoe fifidianana. Izy io moa zany dia mazava ho azy miankina amin'ny isa-tokantrano. Miaingany amin'ny tokantrano aloha zany voalohany indrindrany satria ny hoavy firenena moa mazava ho azy fa ny manomboka amin'ny ankizy dia mialehibe tanora izy dia rehefa avy eo izy mamakivaky ny fiainana dia manomboka any mihitsy zany amiko dia efa mila tsara apetraka ny fototra atao hoe fampianarana ny amin'ny resaka hoe fitondran-tena sy ny amin'ilay hoe fivelarana eo amin'ny resaka fiarahamonina. Dia manampy an'izay koa moa zany ny any amin'ny sekoly maro samihafa amin'izay ambaratonga misy an'ilay mpianatra ireny zany dia any koa zany misy tokony hoe fampianarana mba ahafahan'ireo ankizy ny tanora atao hoe ny lehibe ihany koa mandeha tsara amin'izay tena hoe lalana tokony andehanany avy. Dia amin'ny maha kristianana ihany koa moa zany dia mazava ho azy hoe mila tena hoe anabeazana ihany koa zany ny ankizy ny tanora ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra mba ahafahantsika tena hoe miorina amin'ilay hoe finoana hoe Jesosy Kristy nononao dia iny mahatonga anao manampy anao zany eo amin'ny fiainana mba ahatonga ny tsirairay avy hoe ho tafavoaka eo amin'ny fiainana zany. Hojerentsika amin'ny resaka hoe ny tontolo politika sy manodidina inona ny zava-nisy na tonga n'ilay fitaizana ohatrany somary very ohatrany efa tsy dia misy intsony nefa éducation civique eny amin'ny EPP inona ny vahaolana manoloana an'izay zany amin'izao fotoana izao raha fitiantsika. Matetika mahainao izay ny tena moa mpampianatra tamin'ny fotoan'androny matetika mahainao izay fa tsy dia marina loatra izay hoe tsy misy éducation civique eny an-tsekoly satria tsaroako ny tenako ny tompon'andraikitra tamin'ny fandaharam-pianarana tao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tamin'ny fotoan'androny dia napiditra ny éducation civique izay tany amin'ny collège primaire efa nisy tany amin'ny collège tsy an'ilay olana satria io mitovy amin'ny taranja rehetrarehetra rehefa ampidirana any an-tsekoly rehefa ratsy ny fampianarana azy tsy misy novokany ery ambadika ery ka za tsy milaza hoe tsy asiana izay fa tohizana nefa misy dia hatsaraina fa nitsiana fotsiny zany natao fa aminay zany ny tena zava-dehibe aminay malagasy miara-miainga dia anatin'ny engagement anay ny hoe refondation culturelle zay moa antsoiny azy amin'ny teny frantsay tsotsoroko amin'ny teny malagasy fotsiny fanavaozana ny fototry ny kolotsaina malagasy satria tsy mampandroso antsika io ninona zavatra tenenina misy amin'ny kolotsaintsika tsy mitondra antsika makany amin'ny fampandrosoana misy ankehitriny noho zany ilay kolotsaintsika zany mila ampifanarahana amin'ny fivoatra ny zao tontolo zao na raha teknôlôjia io sisisisisa ka ny anay zany zay hoe refondation culturelle zay aiza moa no anaovana an'izany tsy maintsy miaingy zany an-tsekoly etsetra etsetra zany hoe misy zavatra zany tokony ho faritantsika menakavy tsika malagasy hoe reto zavatra reto ny fototry maha-malagasy ny malagasy zay io zany tsy voapetraka tsara tsy ngevaeva dia mahatonga ny hoe rehefa misy zavatra avy niverany dia manaraka an'iny na ny lahy na ny vavy na ny lehibe na ny kely zay zany noho zany tsy maintsy apetrakantsika tsara hoe zao nge tena maha-malagasy atsika noho zany zay zavatra mohotra an'io na hamono an'io dia tsy azo ekena eto amin'ny firenena zay manarak'izay dia farany manarak'izay dia hoe io kolotsaintsika io afaka mifanaraka amin'ny zavatra avy any ivelany mba ahafahantsika miaina mitovy amin'ny rehetrarehetra le mondialisation ohatra ianao zay zany fomba fijeriny an'ilay izy inona ary no mety hoe amehana mandram-piandren'izay hoe rafitra apetraka na refondation zay tokony atomboka dian'izao eny anivon'ny fokontany ny amehany angambany dia ny fitarihana n'ireo tanora amina resaka fitaizana na ara-panahy na ara-panatanjahantena na fananganana an'ireo centre rehetrarehetra zay afaka hibeazana ny tanora ozy satria tsy vitan'ilay ao anatin'ny tokantrano rery ihany na ny eny anivon'ny sekoly ireny ny fampianarana sy ny fanabeazana fa mila mandray andraikitra zany na ny anivon'ny fokontany na reny association rehetrarehetra reny mitarika amin'ny tanora amin'ny lalana tsara dia amin'ny fitaizana azy ara-panatanjahantena ara-panahy ihany koa izy satria zava-poana ihany ny zavadrehetra raha tsy miaraka amin'izay ara-panahy zay eny ary ny loha-hevitra nentintsika tamin'ity androany ity dia ny hoe bilta tokana sy ny hoe vendredi 13 izany rehetra izany dia
mifaningotra ao anatin'ny andavanandrom-piainan'ny olom-pirenena malagasy tsirairay avy amin'izao fotoana izao samy nanana ny sosikevitra nentiny avy ny telo tamin'ireto vahintsika reto tamin'ity androany ity amaranantsika azy ny fiarahamonim-pirenena misandrahaka tsy ny politika rery ihany fa misy adidy andraikitany ihany koa ao anatin'izay hoe tontolo-piarahamonina fitaizana izay manahoana ny hevitrao hoentsika mamintana izany ny ady hevitra rehetra natao teto ao anatin'izay fitaizana sy firosoana any amin'ny fividianana izay araky ny voalaza teo moa tena important moa ny ara-panahy ny any am-pianakaviana ny any an-tsekoly sy ny ohatran'izany fa raha ny ahy manokana moa zany a dia tsika moa zany tany-dalàna eto Madagascar république ary misy ny lalàna ary ny zavatra hitako fa tsy ampy zany dia ny fahalalan'ny olona ny ao anatin'ny io lalàna io nefa ny député zay fidiny no mitondra ny solombavam-bahoaka izy solombavan'ny etaetam-bahoaka ary izy no mamolavola ny lalàna ka raha ny amiko manokana moa zany satria samy teny ny etaetany dia ny any etaetako zany hoe dia ampahafantarina ny olona bebe kokoa ny ao anatin'ny lalàna fa inona ny ao anatin'ny code de la route ary inona ny antony mahatonga an'izany inona ny ao anatin'ny code électoral ary inona ny antony mahatonga an'izany ary satria raha mba miakatra kely zany ny fahaizan'ny olona ny lalàna dia ho sarosarotra kokoa ny anao kolikoly sarosarotra kokoa ny amitapitaka azy sy ny ohatran'izany sarosarotra kokoa ny inoino foana zany rehetrarehetra zany ka zay moa ny manokana zany ny etaeta zany hoe isy ny fampalalana ny olona ny lalàna misy eto Madagascar miditra any amin'ny secteur isan-karazany koa ilay izy hoe minier pétrolier sy ny ohatran'izany fa tsy voatery fotsiny hoe ny élection sy ny tariny eny ary tompoko lasy tompoko vavy ny fotoana manapetra ihany ny fandarana Mi-Kolo Hevitra amin'ity zoma fahatelo ambin'ny folo ny volana septembre ity tapitra hatreo ihany koa ny fiarahantsika everina fa nahafahan'ny sanambaratongany na teny anivon'ny fiarahamonina na teo anivon'ny fitondram-panjakana ny tanora sy ny lehibe amin'ny sehatra misy azy isan-tsokajiny avy ho antsika olo-pirenena rehetra nandray ny tandrify azy avy izany rehetra izany ny tia nampitaina ao anatin'ny fandarana Mi-Kolo Hevitra dia ny hoe fitaizana ny isam-batan'olona ny rehetra hametraka ady hevitra mba hiteraka vokatsoa iombonana ho an'ny rehetra ihany koa mba ho afaka miara-miainga miara-mandroso isika amin'ity tanindrazana ity ankasitrahana ianareo rehetra nanaiky ivahiny teto amin'ny Mi-Kolo Hevitra ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarana ny fandarantsika amin'ity androany ity hanomezana fotoana ho anao amin'ny manaraka indray no ankasitrahana antsika nanaraka izany hatramin'ny faran'ny filoma tompoko